Taorian'ny fanompoam-pivavahana fosy fitorinan'ny tenin'Andriamanitra teto amin'ny lycée Ranoavy Norber Ambatondrazaka. Nirisona avy hatrany ny asa fampahirezana ireo tompianatra. Narahina fandroana devoly niaraka tamin'ireo tompianatra sy pastora. Mampiay ny tranga fatoranan'ireo mpianatra vehivavy amam-polon'ny fanesy sy fahafatesana mpianatra lehilahy iray ao amin'ny taona famarana. Dia avy eo dia tonga dia torana tamin'ny latsinainy enina meza io nanomboka. Herinandro semaine de 6 iny zany isan'andro misy foana nentina tany hôpitaly torana. Latsinainy 13 mai tamin'io zany tonga dia misy ankizy enina niara torana teo. Tena tranga tena torana zany ro mihitanay maso teto. 420 teto amin'ny lycée. Ankoatr'izay, trangan'ny aretina ny mpampianatra indrindra ireo matoa proviseuran'ny lycée sy ny mpampianatra hafa. Proviseur zao miresaka aminareo afa 1 mois et demi eo tambony fandriana mbola tsy dia matanjaka ara-dalàna fa manetry teny foa zao vao mandeha eo. Mpianatra aminay reo zany torana matetiky, safotra matetiky. Isan'andro moa tsy aran'izay safotra. Mpianatra anankiray amin'izay io marary mafy. Mpianatra anankiray koa tamin'ny TD5 maty mpianatra amin'izao fotoana izao any Ambofipasika. Manany trangan'ilay aretina antsoina hoe Ambalavelona ny tompon'andraikitra. Tena raha fanitranga io zavatra io ny teniny rehetrarehetra teto taminay dia hoe miahiahy izay zavatra zay. Io ndray tonga ndray ary zavatra fito eto Ambatondrazaka io. Ilaina ny asa fampahirezana sy ady amin'ny asan'ny maizina raha nambarany fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Manao antsoavo amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra hoe mba tsy eritreritra intsony nareo efa natao ny asa fandroasana ny asana ratsy rehetrarehetra mba foana zany ny ahiahin'le ray aman-dreny amin'le zaza mianatra ty hoe anahoana ny fianarany zanakay manahoana inona ny mety zavatra hitranga ao. Tsy mbola fantatra kosa ny tena antopototra izao aretina amin'ny tranga eto amin'ny lycée Ranoavy Norber Ambatondrazaka izao.